vola amina miliara ariary isan-taona no mitobaka amin'ireo komuna voakasiky ny fitrandrahana renakibon'ny tany ataon'ny orinasa Rio Tinto Kuwait Madagascar Minerals na QMM ao Tolanaro. Avy amin'ny anjaranay amin'ny ristourna avy amin'ny QMM nampiasainay anaovana ny teti-bola ifanongonana. Miainga amin'ny hitahitan'ny mponina ny famaritana ny laharam-pahamehana amin'ny fampiasana ny tamberim-bidy. Zahay koa tsy mijano avao amin'ny resaky fododrafitrasa avao satria na ijoalajoala ny ireo fododrafitrasa ireo raha sahirana ireo vahoaka ireo tsisy dikany. Mampiahy ihany fitombokarena amin'ny manam-pahefana sasany. Aiza ave zao mitondra manatrano vato efa sy dimy, mana tomobily enina fito, manana vady telopolo avy ta tokotany aby, avy ta trano aby mitondra. Firy ve ny karamany? Mifangaro ny fitadiavana tombontsoa manokana sy ny fitantanana volam-bahoaka. Fanodikodonam-bolam-bahoaka fa eo ihany koa ny fanaovana osika sy fampiasana osika ary fanararaotam-pahefana. Mandringa ny fanaraha-maso, tsy hita soritra eny anivon'ny fitsarana ara-bola araka ny voalazan'ny lalàna manan-kery ny kotom-pitantanam-bolam-panjakana eny anivon'ny komuna. Taorianan'ity fanadihadiana ity vonanomboka ny fanaterana ny konty izay azo lazaina raha fa mbola konty mpitantanana tsy feno izany izy reto. Fanadihadiana no totsaina atao amin'ny komuna Mandromondromotra sy Ampasinapona, distrikan'ny Tolanaro, momba ny fiantraikan'ny fitrandrahana Fasimainty sy ny fitantanana ireo tamberim-bidy avy amin'ny orinasa QMM. Ny taona 2020 no nanomboka nanao asa fitrandrahana tao mandehana Tolanaro ny orinasa QMM. Rombropolo taona talohan'io, ny taona 1970 no tonga tao Tolanaro ny orinasa taoriana ny antso tolobidy iraisam-pirenena nataon'ny fanjakana malagasy. Asa fitrandrahana izay natao teto dia fahamaliana antso nataon'ny firenena malagasy tany amin'izany tamin'ny taona 2020 tany ho any, hoe misy renakibo tany samihafa eto amin'ny firenena ary tsy manana ny fahaiza-manao amin'izany ny firenena ka mitady praiombonantoka ezaka hitrandraka an'izany izay mba hikendrena tombotsoa indrindraindrindra ho amin'ny fampandrosoana firenentsika nanaovana amin'izany. Saivana farany kody mine ohatra mbola tsy nisy tany amin'izany taona 2020 izany dia rehefa nifandinga niaraka tamin'ny fanjakana zany izay natonga an'ilay hoe nisy an'ilay convention d'établissement izay napetraka noho ny tsy fisian'izay kody mine tamin'ny fotoan'andro izany. Nanomboka ny taona 2020 ny fanondrenana ny fotodrafitrasa tao mandena. Komuna telo no voakasiky ny asa fitrandrahana dia ny komuna Andrenivohitra Tolanaro, komuna Ambanivohitra Ampasinapona ary Mandromondromotra. Samy mahazo ampahany amin'ny tamberim-bidy alohan'ny orinasa QMM avy amin'ny vidin'ny Fasimainty anondrana ny ivelany izy ireo. Tao anatin'ny telo taona farany, ny taona 2020 hatramin'ny taona 2020 dia nahatratra 4 miliara sy 2,7 tapitrisa ariary mahery ny tamberim-bidiny rotsaka ho an'ny komuna Ambanivohitra Ampasinapona, 750 isanjato fandaniana ho amin'ny fampiasam-bola, 270 isanjato kosa ny fampandehanan-draharaha. Zahay koa tsy mijano avao amin'ny resaky fododrafitrasa avao satria na ijoalajoala ny ireo fododrafitrasa ireo raha sahirana ireo vahoaka ireo tsisy dikany. Zahay koa zany eto Ampasinapona dia manao an'ilay trano mora. Raha mivoaka n'ity lalana ity zao nareo dia fahitanareo misy trano tôle mangamanga, marron eriky. Regny zany dia mba hoe satria mba hoe hiovan'ilay tanàna zany hoe trano misy minina dia le trano le olona mbola ratsy dia lefa jerena nefa le olona tsy tafavoaka zany izy hoe anamboatra trano dia regny trano mora regny zany gn'asasany ny vidin'io trano mora io zany commune misubventionné anazy dia le asasany zany no remboursevan'le olo dia mandritry ny 4 taona zany izy mandoa anazy. Volam-panjakana ampahany avy amin'ny tamberim-bidy azon'ny komuna ny taona 2020 no nanondrenana ny trano mora. Sady tompona andraikitry ny tsenam-barom-panjakana na PRMP ny be ny tanàna no mpanalalana ara-bola na ordonnateur de dépense eo anivon'ny komuna. Miteraka aya amin'ny fomba fitantanana sy ny fanomezana ny tsenam-barom-panjakana zany. Araky ny nambaran'ny ropitarika fikambanana sasany ao Ampasinapona izay misafidy tsy ho tononona anarany dia ny fianakaviany be ny tanàna ihany no nahazo ny asa fanondrenana ny trano mora. Toy izao no fanazavan'ny be ny tanàna Ampasinapona rehefa nanontaniana momba ny fantenana ny orinasa izay nomena ny asa.
ireo tranomora reo zany a tena tsy natao ino ma ty tsy natao entreprise zany nanao anazy fa natao création d'emploi ty aminay ty de regny association regny mpandrafitra regny zany manao anazy zay mahamora anazy hoe 15 millions d'ariary 12 millions d'ariary de 9 millions d'ariary de regny association regny zany ny ino ma ty ny mitantana an'le vola de reo zany mividy tôly reo mandrafitra anazy reo manao anazy de tena natao mihitsy zany hoe tsisy tombony fa nikaraman'ny zareo avao zany ny tombony ao agnatiny ao zany tena fa condition napetraka amin'ny zareo zany ka misy tena navory mihitsy zany le association nima le charpentier teto de natambatra amin'ny association de reo zany mipostulé de sahala passation de marché rehetra de zay kely zany zay moins 10 ans ny nahazo anazy tsy ny rehetra nefa no afaka misitraka ny tranomora no ny fahefa-mividy tsy mitovy mbola maro ireo olona miatehatra amin'ny fangalana akora voajanahary avy any anaty ala hanorenana na hanarenana ny tranony hatramin'ny nametrahana ny ala ao mandena ho faritra arovana dia lasa fantokan-dalàna ny fomba fiainana zatra mimponina teo aloha miafara amin'ny fampidirana ponja mihitsy zany raha nitrangana azo ny zanakinga mosara avao ao ampasina ampona ity no jerena voagny izy amizao nanomboka oviny izy ny tany efa 2 volana amizao izy zay efa nandalo fitsarana be izy efa nandalo de efa nisy didy fitsarana fa nisy de inona ny sazona voaka anazy 10 tao 10 taona andragnomeza antranomaiza avy nakahazo anarenana ny tranony taorina ny fandalovan'ny rivotoza-batsiray ihany koa no nahatrarana ny zanak'Ramatoa Georgine paponjagna amizay izy olona amizay nampandriana e gadragna zananareo sy nampisipore otona amin'igny za magniny andro alakamisy nanatrarana anazy maraindraina amin'ny fito maraindray fito maraindray ny kamisy tamin'ny volana mars tamin'ny volana mars nahatrarana anazy andro kamisy de efa nandalo fitsarana izy de nandalo fitsarana nandalo fitsarana amizay izy da talata 26 mars da nahery ndraiky nagnaponja da 3 mai koa izy da nahery ndraiky ako nagnaponja da gada 10 tao gada 10 tao fa inona le zavatra nalainy tao boka reky niny bonaky na lavatragno mifamatotra amin'ny natiora ny fiveloman'ny 20 isanjaton'ny ao amin'ny commune Ampasina Ampona sy Mandromodromotra 2 faingo 70 isanjato mpamboly sy mpiompy 8 faingo 90 isanjato mivelona amin'ny ala sy ny fanjonoana 9 faingo 4 isanjato no manana asa raikitra andraisana karama isanandro na isam-bolana mateti-pitranga ny olan'ny fananantany nanomboka tamin'ny famaritana ny toerana iasan'ny orinasa QMM nanohy tohina ny fivelomana sy ny fomba fiainana zatra mimponina teo aloha izany ho andry Mosa Veno sy ny fianakaviany eto Mandromodromotra dia sady toeram-pivelomana no tahiry-panafody voajanahary ny ala teo zao ela raha teo fandramana raha teraky ny valinay ny zananay da iteo ny tany anaova dité da inominy da tiraiky teo ato koa zao a fotony fa foto teo zao maharary ny kiboky da mivala le zaza mivalanao itika koa ny tany inomy ny teraky vatany teraky gn'olo da angalany travisazo aby tao miaraky da iteo koa zao hazo raiky sikagnomby teo zany sikagnomby ty teo koa sikagnomby teo zao maro mahafaky arety maro tiky manohitra ny orinasa QMM i Mosa Veno sy Janson Rahalahiny no ny olan'ny fananantany sana vatategnako tao zaza 3 tao ao 2 tao sy efabola sy nay nandeha da ty fasiky toeto zany nalano naleviko ny tombo magnambany zay fomba aminay tiky naleviko ny tombo magnambany alevina pasikany da mikosakosaky amizay tegna mandeha zay vo nandeha zany za vatategnako zao misy vavolombelony taito amty toerany tiky naizako namindra zany amty toerany tiky da izy avy eo zany zaka dadanay toerany agarage agnarantiky taloha toerana garage io namelomako anjareo angalako ravikazo nandevegnako ny tombonao nezana da anjareo tonany misy fanaovanjareo fabiagna anjareo izy fa bebe zahay nambolianay manasa toerany tiky
dra namboleanay kininy dra namboleanay zanakazo maro dra izy avy le orinasa dra finetasan'izao ny tany avy eo ny tany dra gn'akilany nahazo gn'akilany tsy nahazo izahay tena tompo toeraneto ny velomanay eto sy nahazo zay zany mampisolananay mampitarainanay antony ara-politika sy disadisa-piarahamonina amin'ny be ny tanàna no nambarany Janson fa tsy nahazahoany antoky-tantara tasany fankatoavana. Ny antony zany eo amin'ny raha politika amin'ny fitondrana zay zany gn'antony satria misy solotegna zany magnamarigny eto dra miakasa amin'ny commune zay katoavin'ny commune zany mahazo vola fa zay sy katoaviny tsy mahazo. Dia nenareo zany tsy nakatoavany commune na tonga nareo tsy nakatoaviny anay satria agnilany mahazo agnilany tsy mahazo misy gn'elangelanay zany mahazo raha sy akatoaviny izy tsy mahazo zahay satria ampidiriny raha politika. Inona ny olana politika nareo sy ny eo amin'ny commune? Ny olana amin'ny politika amin'ny commune fa sy mifidy anazy zany olo sy olony zay fa zay olo mifidy anazy eo gn'akatoaviny zay anisan'ny tsy mifidy anazy. Rehefa nao marinina dia hita fa anisan'ireo tompon-tany ara-drazana voasoratra anarana ary tafiditra hatrany tamin'ireo fanisana rehetra natao nanomboka ny taona 2012 hatramin'ny taona 2012 ny anaran'ny Tsivasa Janson sy Moussa Vénora Alainy. Inona ary no tena antony marina tsy nahazoana amin'ny fankatoavana? Nanaiky ny resaka ny telefonina taminay tompon'andraikitra ny fananantany teo aloha tao amin'ny orinasa QMM izay mahalala tsara ny fototry ny olana. Niteraka fanohitohinana ny fiveloman'ny olona ny fanisanana tao nanomboka ny taona 2012 hatramin'ny 2012. Niaiky ny fahadisoany ny orinasa QMM ary nanao ilay antsoina hoe accord de reconnaissance de perturbation. Accord de reconnaissance de perturbation tam 2015 vas 2014 no nifanekena tamin'ireo olona reo hoe nanao erreur QMM satria nisy an'ilay recensement natao niaraka tamin'ny fanjakana, nisy ny recensement natao niaraka tamin'ny efa, nisy ny recensement natao niaraka tamin'ny sifa dia iny ara zany fa manaiky zahay fa diso dia tamin'izay fotoana izay samy nahazo $50,000 par association reo olona reo. Nanomboka ny taona 2012 tafapetraka ny convention cadre de Mandena nametrahana fandaminana maharitra ny olona amin'ny fananantany amin'ireo tanàna voakasiky ny fitrandrahana. Niarana nosony izany ny fanjakana malagasy, ny faritra anosy, ireo commune voakasiky ny fitrandrahana, ireo fikambanana tompon-tany ara-drazana ary ny orinasa QMM. Voarakitra ao anatin'ny tovana amin'ilay convention cadre de Mandena ny anaran'ny Tsivasa Janson, anisan'ireo tompon-tany ara-drazana ny safidy hampanofan'ny taniny amin'ny orinasa QMM. Nanomboka ny taona 2012 anefa dia niverina ny fohy indray ny fitakiana. Inona no antony? Dia dinio tsara 2016 jusqu'à hatramin'ny 2018 tsisy trouble. Lany ilay vola dia namorona an'izay PV izay naparitaka hoe 3 000 ariary kay ilay izy fa tsy 500 ariary na 100 ariary. Piasan'ny QMM taloha io dia io activiste international. Dia io zany no nanaparitaka n'ilay PV ohatrany hoe misy PV dia falsifienao. Dia hitanao olona illettré daholo ny ankamaroany rehetra dia naheno an'iny dia nitrotra dia izay. Raha ny zava-misy hita ifotony dia tsy ampy ny serasera ka tafiditra ny mpilalao politika sy ny mpikara-manady mitady tombontsoa manokana ny raharaha. Tsy misy na lasa endrika ivelany ny fangaraharaana amin'ny fampiasana ny vola avy amin'ny orinasa QMM makany amin'ny mpahazo tombontsoa. Matsapa ny mponina fa olombitsy no misitraka ny tombony amin'ireo vola amina miliara mitobaka isan-taona. Inga Tsivasa Janson no nanaiky ny resaka ary namaky-batsilana izany. Raha misy olo mitondra ary ray masony ny raha azony fa fitondrahana amin'izao manao daniny kibony firy karaha mavego olo izy sy mana diplôma ino sy miasa ino manatragno vato 5 eny tomobily 7-8 ny tokotany sy ny karazany le tombosoam-bahoaky rehetra manony vahoaky lasa ny restourneto sy fantasy. Tao anatin'ny 3 taona farany nanomboka ny taona 2012 hatramin'ny taona 2012 dia ny totaly
miliara sy 900 tapitrisa ariary mahery ny volan'ny rotsaka tao amin'ny kitapom-bolan'ny commune ambanivohitra mandromondromotra avy amin'ny tamberimbidina alohan'ny orinasa QMM. Efa nisy ny fampiatsoana nataon'ny Bianco ny ben'ny tanàna amin'ny mandromondromotra ny taona 2022 noho ny antony ara-pitantanana. Tsy nanday izany ny ben'ny tanàna. Tena voantso. Ny reny zany dia amin'le olona hoe tsy misy raha vita ao mandromondromotra, tsy misy foto-dravitrasa, lany foana ny vola, ohatran'izay zany nandeha. Ka noho ny tonga ny Bianco dia nijery ary nahita maso. Nahita maso dia naka sary dia nanao raha rehetrarehetra ohatran'izay zany. Ho fanamarina vaovao dia hiazo an'ny toliara isika reny vohitry ny faritra tsy moandrefana. Barao maleo tena miady amin'ny kolikoly na Bianco barao paritra toliara. Eto no misahana ny rara rehetra makasika kolikoly hatrany taolagnaro. Nanontaniana momba ny rarahany mandromondromotra ny taliparitra toy izao ny valiteniny. Tamin'ny volana febroary 2024 no nisy farany ny mise à jour ny livre journal zany tao amin'ity commune ity. Zany hoe ny fampidiram-bola sy ny famoaham-bola zany nanomboka teo dia tsy hita taratra ary tsy voasoratra intsony. Ny fanadiadinany koa no namaritra fa rehefa natao ny fiainona an'ireo olona nahihina zany dia teo aloha ny secrétaire comptable trésorier ny commune izay niaiky tamin'ny fiainona natao azy fa nisy tokoa ny fanamboarana ataoko hoe facture fictive zany miisa teo amin'ny 20 teo ary rehefa noamarina zany dia niaiky izy ny fisin'izay zavatra zay ary nambarany tamin'izany moa fa mahafantatra ny fisin'izay zavatra zay ihany koa ny ben'ny tanàna. Rehefa noamarina zany ny fitambaran'ny fandaniana tsy nisy fanamarinana zany hoe tsisy pièce justificative zany dia ny taona 17 zany dia tafiakatra hatrany amin'ny 300 tapitrisa ariary na 300 millions d'ariary zany ary ho an'ny taona 17 zany dia tafiakatra 400 tapitrisa ariary na 400 millions d'ariary zany ny fitambaran'izay ataoko hoe fandaniana tsy nisy fanamarinana na sans pièce justificative zay. Tsy vitan'izay fa nisy ihany koa ny atao hoe facture fictive zany akoatran'izay ny dépense inutile zany hoe nisy fandaniana tsy miopapa natao tsy tokony natao natratratra any amin'ny 200 tapitrisa ariary na 200 millions d'ariary zany. Dia tamin'ny fianona ny ben'ny tanàna kosa dia nilaza izy fa tsy mahafantatra ny fisian'izany facture osika zany kanefa ny lalàna dia mazava fa ny ben'ny tanàna dia tompona andraikitra amin'ny maha ordinateur de dépense anazy zany hoe tokony hafantatra amin'ny atsipiriany ny momba ny vola miditra sy mivoaka ao amin'ny commune zany ny ben'ny tanàna. Raha tambatra dia tafakatra 700 tapitrisa ariary sy ny vola voahodikodina atao amin'ny commune mandromondromotra araka ny fanadiadina nataon'ny Bianco barao paritra toliara nanomboka ny taona 17 hatramin'ny taona 20 afaka noho ny fisalasalana ny ben'ny tanàna amin'ny mandromondromotra. Voasazy an-tranomaizina 5 taona sazy miantona kosa ny mpitambolan'ny commune teo aloha tamin'ity raharaha ity. Mibaribary ny tsirariny ao anatin'ny fiarahamonina hoy ny mponina manodidina ny toeram-pitrandrahana eo anatrehan'ny zava-mitranga. Olon-tsotra, trabona, ravatrano vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza naka hazo tao anaty faritra arovana mba hanarenana ny tranony voasazy 5 taona tranomaizina sazy miatra. Tompona andraikitra mpitatam-bolam-panjakana nanotikodina volam-bahoaka 700 tapitrisa ariary voasazy 5 taona tranomaizina sazy miantona. Mamparefa ny fitokisan'ny vahoaka ny rafim-panjakana sy ny tompona andraikitra anifotana izany. Aiza ho aiza ary ny fanaraha-mason'ny fitombokarena mampiaya ho an'ny olom-boafidy sy ny olom-boatendry izay mikirakira volam-bahoaka. Ny Braoma leo teny adina amin'ny kolikoly zany dia miainga foana amin'ny fitoroana voaray
manahirana manko satria mba hialana foana amin'ilay hoe iza no atao iza ny tsy atao a dia miainga amin'ny fitoroana foana ny zavatra sahala amin'izany a ka raha misy fitoroana momba ny fitombokarena miopampana na olom-boafidy io a na olom-boatendry a na olotsotra na mpiasa-panjakana zany a dia ny bureau maleo tena idina amin'ny kolikoly a dia manokatra avy hatrany a ny fanadiadiana raha feno ny fepetra mahakasika an'izay. Hotoizantsika lalin-danina kokoa ny fikarohana. Akoatra ny fanadiadiana miainga amin'ny fitoroana eny anivon'ny Bianco dia ny fitsarana arabola no rafitra iray manara-maso sy mitsara ny compte-pitantanany volo-bahoaka paritra toy ny faritra na ny commune. Hiazo ny fitsarana arabola ito Toliara tsika izay misahana ny faritanin'ny Toliara iray manontolo. Ny lalàna laharana 2 tsipika 420 nivoaka ny 7 avril 3 no mamaritra ny asan'ny fitsarana arabola ary mandidina ny mpitantam-bolam-panjakana eny anivon'ny commune andefa ny compte-pitantanana ho tsaraina. Lalàna io dia mandidy tsy maintsy mandefa izy aty aminay ireo compte-pitantanana ireo sy ny pièce justificative rehetra mahakasika ny fitantanana. Raha izay faharoan'izay ny lalàna mifehan'ny comptable public na mpitam-bolam-panjakana dia 12 ohatra 120 tamin'ny 17 septambra 2017 dia milaza koa fa tsy maintsy mandefa ny compteny aty amin'ny fitsarana ny mpitam-bolam-panjakana rehetra mba ahafahan'ny mpitsara mamoaka ny didim-pitsarana mahakasika azy amin'iny taona ny tantanana iny. Niatra ve izany lalàna izany ho an'ny commune Pasinapona sy Mandromodromotra? Tsy hita soritra ny anivon'ny fitsarana arabola mihitsy ny compte-pitantanan'ireo commune ambanivohitra anankiroa voakasika ny fitrandrahana ataon'ny orinasa QMM ireo. Antony tsy mbola nanana n'ilay antsoina hoe comptable public na afen'ny fepetra voalazan'ny lalàna izy ireo ny alohan'ny taona 2022. Toy izao mantsy ny fepetra voafaritra ny lalàna. Matao izy comptable public dia mahafen'ny fepetra anankitelo izy aloha tsy maintsy ny voatendry amin'ny alalan'ny arrêté ny ministre ny finance sy ny fitantanam-bola dia faharoa izy manao cautionnement na antokarabola mba ahafahany mitazona ny asany io ary fahatelo izy tsy maintsy nanao fianianana teo anivon'ny mpitsara arabola na cour des comptes zany na tribunal financier. Tao anatin'ilay antsoina hoe rapport assoupli 2022 navoaka ny initiative pour la transparence des industries extractives na ITIE ny volana jona 2022 no nahitana soritra ny compte-pitantanan'ny commune Mandromodromotra nanomboka ny taona 2022 hatramin'ny taona 2022. Taona 2022 Tamberimbity voamarina fanarotsaky ny orinasa QMM 7,7 faingo 20 tapitrisa ariary. Vola voasoratra tao amin'ny compte produit de ristourne tao amin'ny commune Mandromodromotra 7,7 faingo 20 tapitrisa ariary. Taona 2022 Tamberimbity voamarina fanarotsaky ny orinasa QMM 7,7 faingo 4,9 tapitrisa ariary. Vola voasoratra tao amin'ny compte produit de ristourne aotra ariary. Taona 2022 Tamberimbity voamarina fanarotsaky ny orinasa QMM 7,7 faingo 9 tapitrisa ariary. Vola voasoratra tao amin'ny compte produit de ristourne aotra ariary. Naona no tsy hita soritra ao anatin'ny compte produit de ristourne ho an'ny compte-pitantanana 2022 sy 2022 ireo Tamberimbity voamarina fanarotsaky ny orinasa QMM. Nakaiza ireo vola ireo. Nentina teo anivon'ny fitsarana arabola ito Toliara ny compte-pitantanana navoaka ny ITIE ary nangatahana fanazavana tamin'ny filohan'ny fitsarana sy ny mpanolo-tsaina. Tao anatin'ny 12 taona nisy fitrandrahana ka nahazahoana Tamberimbity avy amin'ny orinasa QMM dia mbola tsy nanatitra ny compte-pitantanam-bola ny tena anivon'ny fitsarana arabola Toliara mihitsy commune ambanivohitra Mandromodromotra sy Pasinapona. Efa nisy ihany moa ny fanentanana izay nentin'ny fampanohavana eto amin'ny fitsarana arabolan'ny Toliara mikasika izay fanaterana compte-pitantanana ho an'ireo commune ambanivohitra sokajy faharoa ireo izay ary misy ireo efa manomboka manatitra fa raha mikasika ny commune Mandromodromotra sy Ampasy na Ampona dia mbola
tsy nanaritra ireo compte ireo izy raha tsy taorinan'ity fanadiadiana ty vao nanomboka ny fanaterana ny compte zay azo lazaina raha fa mbola compte mpitantanana tsy feno zany izy reto fa ahafahana fotsiny mamaly izao fanadiadiana mikasika ity tatitra nataony ity zao. Vokatry ny fiarahana tamin'ny filohan'ny fitsarana arabola ito tontolo iara sy ireo mpiara-miasa aminy ary araka ny fahefana omeny lalàna azy dia nanokatra fanadiadiana mahakasika ny compte mpitantanam-bolam-panjakana tao amin'ny commune Mandromodromotra sy Ampasinapona ny fitsarana arabola tontolo iara. Ray volana taty aoriana toy izao ny vokatry ny fangataham-panazavana nataon'ny fitsarana arabola tamin'ny commune Mandromodromotra. Compte mpitantanam-bola 20 tamberim-bidina rotsaky ny orinasa QMM 3,7 faingo 4,9 tapitrisa ariary. Vola voasoratra tao amin'ny compte mpitantanana produit de ristourne 2,20 faingo 2,7 tapitrisa ariary. Izany hoe latsaka 2,7 faingo aotra 2,7 tapitrisa ariary ny vola voasoratra tao anatin'ny compte produit de ristourne. Inona ny fanazavana azo entina zany raha amin'izay fahasamihafana zay antony roa ihany no mety azo andikana izao. Ny antony voalohany aloha raha ohatra ka iverina fa ireo mihitsy ny vola nalefan'ny trésor izay ho anjaran'io commune io dia fanazavana voalohany dia mety ho nisy naka zany le vola matoa latsaka ny montant amin'ny compte administratif. Raha ohatra le compte administratif izay namidin'ny commune fa tsy le compte administratif ohatra ao anatin'ny tatitry ny ITA zany no jerena. Ny antony faharoa koa mety azo heverina dia hoe mety mbola tsy tonga ao anatin'ny compte mpitantanan'ny ao anatin'ny compte bancaire-ny commune zany le transfert. Izay koa ny antony faharoa mety manazava io montant latsaka be ao anatin'ny compte administratif io zany raha ohatra ny compte administratif ny commune no jerena. Izay ngamba ny antony roa azo aroso ankoatrany hoe fahadisoana ara mpandraketana compte mikasika ny ity produit de ristourne minière ity. Compte mpitantanam-bola taona 2022 tamberim-bidina rotsaka ny orinasa QMM 3,7 faingo 7 tapitrisa ariary. Vola voasoratra tao amin'ny compte produit de ristourne 2 miliara faingo 1,7 tapitrisa ariary. Izany hoe manatombo 7,9 faingo 2,5 tapitrisa ariary amin'ny vola voasoratra ao anatin'ny compte produit de ristourne. Inona no dikan'izay raha eo amin'ny ara-comptabilité no jerena? Ny fanazavana azo entina ngamba dia raha iverintsika fa marina ny situation transfert mbola mijanona ho petra-kevitra moa zany ny fanazavana eto satria mbola tsy ao anatin'ny fitsaranan'ny compte tsika fa hoe fanomezana fanazavana ny sain'ny mety ho hamaky ny tatitra zany izy ity dia mihoatra lavitra moa zany ny tao anatin'ny compte administratif 2021 ny mandromondromotra zany hoe na raha iverintsika fa marina zany ny ity transfert voasoratra ato ity dia mety misy compte hafa recette hafa zany tafiditra ao anatin'le compte administrative 77 io zany na produit de ristourne izay efa nitanisana teo 1 milliard 461 740 786 ariary 17 io zany. Nahitana tranga tony tao Mandromodromotra ihany koa ny compte mpitantanana 2,20 navoaka ny ITE tao amin'ny commune Ampasinapona. Nanaovana fanamarinana sy fampitahana tamin'ny compte nalefan'ny commune tany anivon'ny fitsarana arabola tontolo ihany koa zany. Tatitra navoaka ny ITE nahatratra 2 miliara faingo 7,9 tapitrisa ariary ny tamberim-bidina rotsaka avy amin'ny orinasa QMM. Vola voasoratra tao anatin'ny produit de ristourne aotra ariary. Toy izao kosa ny voarakitra tao anatin'ny compte administratif izay nangatahan'ny fitsarana arabola toliara tamin'ny commune Ampasinapona. Vola narotsaky ny orinasa QMM 2 miliara faingo 7,9 tapitrisa ariary. Vola voasoratra ao amin'ny compte produit de ristourne aotra ariary. Izany hoe raha ataony fampitahana dia mitovy ny tarehimarika atao amin'ny tatitra anankiroa rehefa nojerena. Nakaizary ny tamberim-bidy taona 2022 izay nambaran'ny ben'ny tanàna Ampasinapona fananganana ny teti-bola na natanterahana ny tetikasa tranomora atao amin'ny commune. Eto moa zany dia
mitovitovy amin'ny eo ambony ihany no azo anazavana izay na mbola tsy voaray tanteraka izany le transfert na volana lefa zany teo amin'ny fotoana nandrafetana ny compte administratif 2021 na nisy naka ny vola mbola apetraka-hevitra daholo moa zany reo satria tsy mbola ao anatin'ny atao fitsarana ny compte zay ataon'ny fitsarana ara-bolana ny fitsirihana ny fitatana ny mpanalalana na contrôle de la gestion moa izay fa fanazavana ihany zany no entina amin'ny toejavatra toy izao. Tsy azo lavina fa nisy fiantraikany tamin'ny fiainam-ponina ny fisian'ireo fotodrafitrasa vita avy amin'ny tamberin'ny narotsaky ny orinasa QMM. Fianakaviana 9 no misitraka fampianaran-janaka amin'ny UPP no ny fahavitany fotodrafitrasa manakaiky kokoa ny toeram-ponenan'izy ireo. Mitombo valo isan-jato zany tao anatin'ny 17 taona. Fianakaviana 9 no afaka misitraka fitsaboana eny anivon'ny CSP2 na natombo 12 isan-jato zany raha mitaha amin'ny tarehimarika tamin'ny taona 2012. Mbola betsaka kosa nefa niteboka tsy mazava amin'ny fomba fitantanana sy ny fampiasana ny tamberin'bidy avy amin'ny orinasa QMM tao amin'ny commune Ampasinampoana sy Mandromodromotra. Nandritra ny 12 taona no nandringa ny fanaraha-maso. Tsy niatra araka ny tokony ho izy ny lalàna amin'ny fifitantanam-bolam-panjakana tao anivon'ny commune. Irika iray nanomevahana ny gaboraraka zany. Manampitrotraka ny tsy fahampiany serasera, ny tsy fahampiany fahalalan'ny olona, ny fahazaran'ny orinasa QMM manatombaka volam-pangilana aingana amin'ny fitakiana isaky ny olana mitranga. Dadabe Noely mpizara miliara no fatsapahan'ny olona ny Rio Tinto QMM. Vokany nahazo vahana ny fandrehetana afo isan-karazany ataon'ny mpanao politika saim-pikara manady mitady tombotsoa manokana. Takony tao ambadiky ny fipoahana vokatry ny olana ara-tsosialy ny tarazoka ny tsy falahavoarariny eo amin'ny fitantanana ny volom-bahoaka nandritra ny taona maro.